Ny maraina teo nandefa taratasy nangataka ny hevitry ny seni mikasika ny fikarakarahana sy fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara ny governemanta. Isan'izany ny mikasika ny daty, ny vola tokony alohan ireo maniry hirotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka ary ny fanatanterahana ny atsapaka hamaritana ny laharan'ireo kandida amin'ny bilita tokana. Tahaka izao ny fanapahan-kevitra navoaka ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ary natolotra ny governemanta. Datin'ny fifidianana solombavam-bahoaka alatsinainy 7 Mey 2024. Ferana ho 5 tapitrisa ariary ny fandraisana anjara n'ireo kandida atao eny anivon'ny CED na ny Commission électorale de district ny atsapaka. Tahaka izao ny mikasika ny dety androm-pifidianana. Fametrahana ny antota taratasy mpilatsahan-kofidiana eny anivon'ny CED ny 9 Febroary hatramin'ny 12 Martsa 2024. Famaranana tanteraka ny listim-pifidianana 15 Mey 2024. Fotoanan'ny fampelezan-kevitra 9 Mey hatramin'ny 15 Mey 2024. Andron'ny fifidianana 17 Mey 2024. Famoahana ny vokatra vonjimaika 17 Jona 2024. Raha voatana araka izany ity data natolotra ny seni ity, ny lisitry ny mpifidy vita fanavoazana farany aorian'ny 15 Mey 2024 no ampiasaina amin'ity fifidianana ho tanterahana ny 17 Mey ity. Mbola afaka manavao ny fisoratana anarana araka izany ny rehetra izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana izay farana tanteraka ny 15 ny volana Mey.